Dingan'iray ao anatin'ny fivoahan'ny krizy no vita androany satria tanteraka ny fianianana ireo mpikambana mandrafitra ny FFM araka izany ary dia lehiben'ny Andrim-panjakana maro tompona andraikitra ambony eto amin'ny firenena maro ihany koa no tazana teny amin'ny lapan'ny Fitsarana Tampony teny Anosy teny androany namay voninahitra ity fotoana ity. Samy tonga niatrika ny lanonana izay notanterahana tetsy amin'ny Fitsarana Tampony Anosy ny lehiben'ny fahefana-panatanteraka roa ny filohan'ny teteza mitandra-joela sy ny praiminisitra Jean-Omer Petsika. Ity izany lanonana ara-panjakana natrihan'ny rotota miaraka indray taorian'ny lanonana fampiarabana tratry ny taona izay notanterahana teny amin'ny lapan'ny avlo ny volana janoary lasa teo mpivoahana ny lanonana dia nisafidiny tsy anio hevitra ary tsy nilobava tamin'ny mpanao-gazety ny filohan'ny teteza mitandra-joelona sy nisy ny resaka izay nety mombon'ny FFM sy ny raharaham-pirenena taorian'ny lanonana Fitsarana izay notanterahana androany tetsy amin'ny lapan'ny Fitsarana Tampony Anosy io maraina. Ny praiminisitra lehiben'ny gouvernemanta Jean-Omer Petsika kosa dia afatra fohy ny entona momba ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy. Ahafahan'ireo anatanteraka ny asany hantsaka ny salamana. Iray amin'ireo filohana Andrim-panjakana tokony nanatrika ny fametrahana ofisialin'ny FFM amin'ny filohan'ny komity mpanara-maso ny fanatanterahana ny soro-dalana na ny CSC ary toy izao ny hevitra nety momba ny FFM. Ka zero zany no abitsika tosika amin'ny fampahirezana totaly azy. Ny FFM no Andrim-panjakana voalaza ny soro-dalana ny joro farany 5 volana mialohan'ny fifidianana ary andrasana ny izay ho filoha maharitra hitarika ity Andrim-panjakana vaovao ity.